Ity tovolahy ity voasambotra ato amin'ny komisaria foibe amin'izao fotoana izao. Ny tenan'izay voapanga fa namaky ny trano ny mpitondra fanjakana ambony eto Mahajanga ny zoma 8 septambra tamin'ny 2 ora maraina. Entana maro isan-karazany tao an-trano ny mpitondra fanjakana io no nangalariny tamin'izany fotoana izany. Ay, androany maraina moa zany teo amin'ny teo eo dia misy trano mpitondra fanjakana lehibe eto amin'ny faritra misy atsika moa zany nisy namaky maraina vao constate fa hoe very ny zavatra atao tamin'ny salon toy ny télé, ny lecteur, décodeur sy ireo lamba maro samihafa zany. De natao am'izay moa fikarona tamin'izay fotoana zay de hita fa nisy indrisy zany tavela atao amin'le toerana nakan'andre dirano io mpangalatra io. De nataony ny recherche rehetra moa zany de tratra zany le mpangalatra. De vao récupérer zao zany ny lecteur, ny décodeur, ny télé écran plat ary ny feuille vestimentaire sy document sasatsasany. Zay andro tokony andraikitra ambony hita amin'ny misy atsika eto Mahajanga eo. Fa teo ampanaovana ny fanadihadiana moa zany zay mbola mijery ireo namany sy eo zay zavatra ndraitsikombakomba tamin'izay fangalarana tamin'io toerana. Rehefa natao ny fikarohana sy ny fanadihadiana rehetra dia fantatra fa tafaverina amin'ny tompony avokoa ny entana rehetra zay nangalariny ity jolay ity. Écran plat de décodeur de misavatra tsy fantatra tsy nidintrano tsisy olona atao. Manaprofo izao fa mioampampana ny trangana tsy fandriam-pahalemana eto Mahajanga satria hatramin'ny tranon'olo manakaja sahala am'izao efa hiara ny asa ratsy n'ireo jolay ireo ihany koa. Ary mpitondra fanjakana mbo io tsy misy anavahana hoe mpitondra fanjakana fa ny mpitandro filaminana de miaro ny vahoaka sy ny fananany. Donc zany rehefa ohatra mizaotra an'izay de rehefa misy volona ny olona anoro zay hoe indisy sy vavolombelona zay afaka manoro andreo olo ratsy de volona foana zany zay am'izay zavatra zay ary tsy mihembotra mihitsy zay am'izay. Eo aza misy namany sasany mo an'olona lehibe miseho manambola eto an-tanàna moa tafiaraka amin'le olona fa de zay tsy nihembotra am'izany fa de nalainay le olona am'izao fotoana zao fanaovana fanadihadiana. Atao famitorana aloha ity jolay ity ary alefa any amin'ny fitsarana aorian'izay miandry ny sazy zay mety ho azony.